Faly tafiaraka aminao indray tompoko lahy sy tompoko vavy izay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana ny toetry ny andro amin'ny ity alina ity. Manolotra ny arahaba mba hampiraritso antsika tsirairay avy. Asaina mpanajana ianao anaraka ny mety toetry ny androntsika ho amin'ny rahapitso. Ny sary azo amin'ny zanabolana avy hatrany no indro entina aminao. Ny vaovao mikasika ilay herin'ny onja taty atsimo Madagasikara, izany hoe taty Besalampi ka taty amin'ny farafangana aty aloha dia ny alefaka ny herin'izy io. Nefa na izany ary dia ampatsahivina hatrany isika mpanjona an-dranomasina mba hitandrina rehefa miandrika satria sao ampidi-doza. Raha amin'ny vaovao mikasika ny orana kosa indray dia ny ilany andrefana Madagasikara iny, izany hoe aty amin'ny ilany andrefana sy afovoany andrefana sy aty amin'ny tapany atsimo Madagasikara rehetra iny no hisitraka izany raha ho amin'ny rahapitso. Fa isika eto afovoan-tany kosa na hoe isika eto Antananarivo marimarina kokoa dia ny alina no manana herintsika azo izany. Ny vaovao mikasika ny maripana moa dia tsy dia misy fiovana firy raha mitany androany. Raha ny toetrandrontsika ho amin'ny rahapitso maraina ary dia anorana malefaka ny aty amin'ny faritry Dianasy, Savaty, torak'izany ihany koa ny any Morondava any, izany any amin'ny faritry Menabe. Raha ny eto afovoan-tany sy iny ilana atsinanan'ny nosy iny kosa dia andrahona ny andro. Ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ifandimo ny rahona sy ny masoandro. Raha hoan'ny tapakandro hariva kosa indray ary dia anorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny distrikana Analalava sy any Ambanja iny. Ny eto afovoan-tany sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny moa dia anorana tandrifin-drahona malefaka ary mety ho araikotrika. Torak'izany ihany koa ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara aty. Ifandimo kosa ny rahona sy ny masoandro raha hoan'ny faritra sisa rehetra. Raha ny maripana voavinavina ho amin'ny rahapitso maraina ary dia 13 degré celsius aloha ny any Antsirabe any. Ny eto afovoan-tany kosa dia eo amin'ny 17 degré celsius eo. Ny morotsiraky Madagasikara moa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia tsy dia misy fiovana firy fa 20 degré celsius sy manodidina ny 20 degré celsius eo ny eto afovoan-tany. Raha hoan'ny faritry Maheva-tanàna kosa dia hafana ny andro satria mahatratratra ny amin'ny 13 degré celsius any ho any. Raha toa ary ianao hivoaka ireo firenendehibe ivelan'ny Madagasikara dia toy izao ny mety toetry ny andro. Anorana tandrifin-drahona ny any Nairobi any, anorana malefaka kosa ny any Paris. Ifandimo ny rahona sy ny masoandro raha ho any Johannesburg sy Bangkok ianao, olalaovan-drahona kely kosa izany raha ho any Milan. Raha ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa dia anorana tandrifin-drahona ny any Comore, raha hikotroka kosa ny andro any Maurice sy Seychelles. Ibalika kosa ingabe masoandro raha ho any La Réunion any ianao. Dia izay indray raha tompoko lahy sy tompoko vavy no azonay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana ny mety toetry ny andro natolotra tamin'ny tiany ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.